mbola tsara tsika vahoaka malagasy jiaby. Bon, niany moa tsika hikoragna mikasiky ny zavatra kenjeny fitondram-panjakana amin'izao fotoana. Hitatsika moa ny déplacement izay nataony filoha Sandoka, filoha izay tsy nifidiany vahoaka malagasy maranisa, filoha izay nangala fahefana ankeriny, filoha izay mpiretso kombakomba miaraka amin'ny mafia, filoha izay nanonga-panjakana teo iny. Ka atsika moa nahita ny déplacement izay nataony colonel mpianjy berger spirituel colonel Mikael Randjenerina tany Moscou. Ny dian'ny colonel moa Mikael Randjenerina tany Moscou tsy ino moa no tegnany antodiany tany Moscou ary niona tamin'ny filoha Rusiana Vladimir Poutine. Ny tegna antodiany moa dia ny fangatana ny protection ny la Russie zany. Satria moa atsika mahafantatra fa Mikael Randjenerina tompoko nanao coup d'état. Ka matahotra ma ny colonel Mikael Randjenerina sy ny mafia mpiaradia aminy zany tsy ho hisy zany ny atao hoe contre coup d'état. Ka tsy maintsy moa mangataka ny protection any filohan'ny Rusiana satria moa ny Rusiana moa manjakanjaka amin'ny firenena sasantsasany izay nisy coup d'état tany Afrika zany. Ka ny zavatra nangatany colonel Mikael Randjenerina tompoko dia ilay protection Rusiana zany. Ka namaly moa i filoham-pirenena Vladimir Poutine hoe fa omeko anao ny protection ary tsy maintsy alefa koa zany any Madagasikara zareo mercenaire, zareo paramilitaire izay sous contrôle ny ministère de la défense ny Russie zany. Ka ao amin'ny ministère de la défense russienne zany manana atao hoe organisation agnarana hoe Africa Corps, agnaran'le organisation izay misy mercenaire paramilitaire maromaro zegny izay sous contrôle ny ministère de la défense russe zany. Ka i colonel Mikael Randjenerina tompoko dia nahazo protection io moa satria efa vonona zany ny firenena Rusiana andefa mercenaire zany any Madagasikara. Atsika moa efa nahita misy mercenaire sasantsasany izay efa tonga ao Madagasikara, misy 100 mercenaire zay paramilitaire izay nalefany Rusiana zany ao Madagasikara mba ameny ny fiarovana any colonel izay nanonga-panjakana teo iny. Ka tsy maintsy misy ma ny échange satria moa ny protection tsy atao hoe gratuite zany les protection omeny zareo Rusiana fa io zany tsy maintsy misy échange io zany tsy inona fa ny ressources mineratsika zany tsy maintsy omiagna any Rusiana.
maninona ma ny Rusiana manana politika ohatran'izegny anana Afrika? Tsotra ihany, satria moa efa lany vatsy ny Rusiana amin'ny fagnanaovana la guerre en Ukraine. Ka ny Rusiana tompoko mitady firenena agnanaovany déstabilisation ary anohanany zareo miaramila izay nanonga-panjakana ary angalarany haregnam-pirenena ny firenena aby. Atsika moa nahita tagny Mali, atsika nahita moa tagny Burkina Faso, atsika nahita tagny Niger ny coup d'état ny fanesesa. Kanefa kosa zany ny firenena afrikanina reny tsy mbola misy fampandrosoana izay azo tsapaitagnina amin'izao fotoana, fa ny vahoaka amin'ny firenena reny dia agnatin'ny fahantsana laliny satria tsy manana izay atao hoe ordre constitutionnel agny amin'ny firenena izay nisy fanonga-panjakana reny. Ka rehefa navy moa zareo mercenaires russe, rehefa navy moa zareo mpiaradia izay piretsy kombakomba amin'ny mercenaires russe, tsy azovy moa ny olo tale ny piretsy kombakomba amin'ny mercenaires russe fa zalay sy teny zany ranjena solony haiko moa izy no talibeny ny piretsy kombakomba amin'ny mafia russe izay manana influence amin'ny gouvernementa rusiana. Mbola isiteny ihany no nanao fanamby tamin'ny Rusiana hoe tsy maintsy anonga-panjakana satria za rehefa tsy lany tamin'ny fifidianana teo igny, ianareo moa no nanao financement ny campagne-naka, rehefa tsy lany moa za fa hitady moyen zany amin'ny fomba rehetra hoe anongana panjakana mba zahoako io fitondrana. Ka Andriamato sy teny moa nanao fanamby fa tsy maintsy azony ny fitondrana panjakana eto Madagasikara ary tsy maintsy anao manipulation de masse ny vahoaka malagasy. Hitatsika moa izy no nanao manipulation, izy no financé ny fanonga-panjakana igny, ka izy no koa tabadiky ny hoe famonoana an'Andriamatoa filoha-draigna Andrinirina Rajoelina. Ka rehefa niala moa Andriamatoa Andry Rajoelina satria efa fantany fa misy olo zany milikarika zany andeha amono izy, ka izy zany tsy maintsy niala teto amin'ny tany sy ny firenena. Ka nagnararotro Andriamatoa sy teny sy ny mafia namany, nanonga-panjakana, nangala fahefagna ankeriny ary nanao coup d'état koa zany tao amin'ny Assemblée nationale. Atsika jiaby moa niara nahita fa tsisy fifidianana nadiodio satria moa la moitié ny député moa tsy nanatsika tamin'ny fifidianana filoha antenimera pirenena. Coup d'état anakiroa no nataony Andriamatoa sy teny. Nanjongona izy filohan'ny Republikan'i Madagasikara ary nanjongona koa izy filohan'ny antenimera pirenena. Double coup d'état tompoko ny zavatra nataony Andriamatoa sy teny sy ny mafia mpiaradia amin'izany. Ka nagneky moa i colonel Mikael Randrianirina amin'ny fifanakalozana ny protection sy ny haregnam-pirenena, haregnan'ny vahoaka malagasy. Ka tsy maintsy ho tonga zany, tsy maintsy ho tonga zany ny mercenaires russe, tsy maintsy tonga zany zareo ingénieur mahafantatsa amin'ny resaka haregnan-kibontany, tsy maintsy tonga eto Madagasikara ary tsy maintsy hitsanjaka haregnan'ny vahoaka malagasy. Tsy eto Madagasikara ihany no agnanaovan'ny Rusiana fangalan'ny Rusiana ny haregnam-pirenena zany, fa agny amin'ny Centrafrika agny moa misy paramilitaire Rusiana izay manana contrôle ny mine d'or sy mine de diamant zany.
izay mifinance zany ny la guerre ny Rosiana any Ukraine zany. Misy koa zany any Soudan misy paramilitaire Rosiana izay mamono ny vahoaka madiniky miasa amin'ny secteur ny mine zegny, miasa amin'ny secteur ny resaka volamena sy ny diamant zany, ka izy ihany no afaka manjakanjaka, izy ihany no afaka mangala izay ressources minières zany. Ka maro moa zany any Soudan vahoaka madiniky zany izay voniny paramilitaire. Tsy ny vahoaka madiniky ihany moa no voniny paramilitaire agny amin'ny Centrafrika, agny Mali, agny Burkina Faso na agny Soudan izay tany angalara ny ressources minières, fa ny vehivavy kosa moa tsy maintsy violeny. Manolana zany zareo paramilitaire Rosiana reto. Ka rehefa tonga zany au Madagascar, atsika vahoaka malagasy mila efa ataoko hoe manamboatra saigny, satria moa hoavy ny paramilitaire Rosiana, hoavy ny mercenaires rusy izay itsanjaka aregnatsika alefa any Russie izay ifinancegna ny la guerre ny Rosiana au Ukraine zany. Ary ny vehivavy malagasy tsy maintsy violeny zareo koa. Ny vehivavy malagasy tsy maintsy vonony zareo koa. Ny vehivavy malagasy tsy maintsy tortureny zareo koa rehefa tsy magneky anao rapport sexuel amin'ny zareo mercenaires Rosiana reto. Ka tsika vahoaka malagasy mivognosa rangoniany satria moa efa etsika ny zavatra andalo eto Madagascar rehefa tonga ny mercenaires russe. Atsika moa mahita ny mercenaires russe izay mandeha miady any Ukraine, mamonina vahoaka ukrainiana maro, manimba ny infrastructure ukrainiana maro, manao torture ny vahoaka ukrainiana maro, ary manao ataoko hoe déportation illégale d'enfants. Maro ny ankizy ukrainiana izay atao transfert illégal makany Russie. Atsika moa mahita ny camp de rééducation any Russie izay manjay ny ankizy ukrainiana. Atsika nahita izay décret izay nosignavin'ny filoha Rosiana amin'ny fagnanaovana ny adoption forcée zany. Ny ankizy ukrainiana dia alefan'ny filoha ny Rosiana zany agny amin'ny famille izay manao effacement ny identité ny ankizy regny. Ka am'izao fotoagna moa atsika Madagascar tafitsiky agnatin'ny fanjaka lalina zany. Atsika Madagascar ho ampidiry ny colonel ity sy ny siteny izay pareny cartel miava, satria moa miava tory igny cartel anankiray, réseau-ny mpangalatra aregny amin'ny pirenena, réseau-ny mpanao trafic na volamena igny miava tory igny. Atsika moa mila magnontany tena, avy aiza moa ny vola nanaovana miavatory? Ka ny mafia russe zany no nanao financement ny miavatory regny cartel lehibe au Madagascar izay miasa amin'ny fomba rehetra mba hangalarina aregny am-pirenenantsika. Atsika moa nahita ny zavatra nataony Andriamatoa Andry Rajoelina izay ny renforcer ny contrôle mba tsy hisy zany ny famondragna volamena antsokotsoko amin'ny aéroportsika tary. Ka rehefa nahita zigny moa zareo mafia reto tsy maintsy nanao fomba rehetra mba nanalana an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Itatsika moa rehefa niverina teto Madagasikara Andriamatoa sy teny
tamni izy ni kayeni l'Élysée izay palais ni filoha frantsay rehefa niverina izy tsy faly satria moa ny resadresaka atao ny sujet atao dia tsy nampafaly izy ka rehefa tonga teto izy namelotra hoe efa manana miaramila frantsay maneran'i Madagasikara. Ny miaramila frantsay tompoko eto Madagasikara dia manana coopération manokana amin'ny resaka sécurité maritime ty, amin'ny resaka fagnanaovana contrôle ny sistan'ny Madagasikara, ny sistan'ny Madagasikara. Satria moa atsika malagasy tsy manana fitaovana, maro ny pirate somaliana, indiana, sri lankiana izay avy magnarato, izay avy koa manenjika ny sambo maromaro amin'ny canal de Mozambique sy océan Indien igny. Ka rehefa manao coopération zany ny fanjakana malagasy miaraka amin'ny frantsay, rarina be satria zany ny frantsay manana présence nazy eto amin'ny océan Indien zany sy ny canal de Mozambique, satria moa atsika mahafantatra fa misy département anankiroa ny frantsay ary manana territoire maromaro eto amin'ny océan Indien zany. Tsy teny moa amin'ny Mayotte izay département français, La Réunion izay département français, ary ny nositsika malagasy izay mbola territoire français amin'izao fotoana ny îles éparses zany. Ka rarina zany izy koa zany zareo frantsay magnampatsika amin'ny resaka sécurisation maritime mba tsy hidiran'ny pirate eto Madagasikara, mba tsy hidirany ny terrorista izay avy ataoko hoe Afrika zany eto Madagasikara, ka atsika moa ampeny zareo amin'ny resaka sécurité zany. Ka tsy faly ngiasy teny de ny teny hoe fa feno miaramila frantsay maneran'i Madagasikara. Tsara NC teny fa ny olona manao développement eto Madagasikara dia ny frantsay à travers ny agence française de développement izay manao fotodrafitrasa maro dia maro, ary misy koa zany ny campus France izay mifacilité ny fandianan'ny tanora malagasy manohy fianarana amin'ny université française izay manana qualité ataoko hoe ambony be amin'ny resaka enseignement supérieur. Ka tsy faly moa ingasy teny ka mitady hoe ny agnanaovana rupture zany ny firenena malagasy amin'ny firenena frantsay. Ka tsy rarina zany satria moa atsika malagasy moa misitsaka ny fagnampiana ny gouvernemanta frantsay, misitsaka ny fagnampiana ny association nataoko hoe ONG frantsay eto Madagasikara. Tsy rariny kosa zany ny fagnanaovana ny propagande russe ary ny fagnanaovana promotion anti-gouvernement frantsay na anti-population française eto amin'ny tany sy ny firenena. Satria moa zareo frantsay no tena manampatsika malagasy. Zareo frantsay no tena manampy ny tanora malagasy. Maro ny atao hoe coopération universitaire izay université publique zany, privé zany izay manana coopération miaraka amin'ny université française aby regny. Maro koa zany ny fagnampiana amin'ny zazakamboty, amin'ny olona matoy, amin'ny olona ataoko hoe antitra zany ataon'ny frantsay eto Madagasikara. Ary maro ny fotodrafitrasa ataon'ny frantsay eto Madagasikara. Amin'ny resaka éducation misy zany ny atao hoe alliance française izay ny tanora malagasy afaka mianatra zany ny teny frantsay izay ataoko hoe langue internationale izay ampiasainy iraisam-pirenena. Ka ny frantsay tompoko dia mi-contribuer amin'ny développement de Madagascar dans tous les domaines. Tsy amin'ny domaine éducation zany, tsy amin'ny domaine santé zany, fa amin'ny domaine
maromaro ny fagnanaovan'ny frantsay développement eto Madagasikara. Ny ankamaroany touriste avy eto Madagasikara tompoko tsy touriste russe fa touriste avy eto Madagasikara, la majorité touriste avy any Frantsa. Ny vol tonga eto Madagasikara dia vol avy any Mayotte, avy any La Réunion, avy any Paris. Ny vol tegna betsika avy eto Madagasikara. Rehefa tapoka zany ny fiara-miasan'ny fanjakana malagasy sy ny frantsay, mety ho simba sektera maro eto Madagasikara. Ka miantso an'ny colonel Mikael ajanony tompoko ny fiara-miasa amin'ny mafia rusiana, ny fiara-miasa amin'ny filoham-pirenena rusiana, ny fiara-miasa amin'ny olona izay mangalitra aregnam-pirenena, izay magnonjona aregnam-bahoaka eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka ajanony tompoko ny fiara-miasa tohizo ny fiara-miasantsika amin'ny firenena Europeana, tohizo ny fiara-miasantsika amin'ny Suisse, tohizo ny fiara-miasantsika amin'ny Allemagne, tohizo ny fiara-miasantsika amin'ny Frantsa, tohizo ny fiara-miasantsika amin'ny firenena Europeana jiaby zegny. Fa aza simbanina izay relation izay efa nananatsika tanatin'ny taona maro, satria ny Rusiana tompoko tsy mbola nanao développement eto Madagasikara, tsy misy agence russe de développement eto Madagasikara, fa misy kosa agence française de développement. Aza simbanina tompoko izay coopération efa nananatsika, aza simbanina tompoko izay relation efa nananatsika tamin'ny taona maro niaraka tamin'ny firenena Europeana. Marina fa ny diplomatie malagasy dia diplomatie tout azimut, izay diplomatie izay ny créé ny ataoko hoe filoha ajegna Didier Ratsirika, izay niasa tamin'ny firenena maromaro. Itatsika moa ny fiara-miasa ny filoha Didier Ratsirika tamin'ny Rusiana, kanefa kosa moa tsy de nitonga vokatra tsara ho an'ny Madagasikara zany, fa ny fiara-miasa amin'ny firenena Occident zany no tegna nitonga vokatra be teto amin'ny tany sy ny firenena. Ka ny tanora malagasy izay efa manjatra fianarana aza ampidirina zany amin'ny problème raha ohatra moa ny firenena Europeana tsy anome intsony, tsy délivre intsony ny titre de séjour amin'ny tanora izay manjanto fianarana anandafy regny. Ka mangataka re tompoko ny tegnanay, ajanony ny kirenjarenja, ajanony ny fagnanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy. Ny zavatra tandavy ny vahoaka malagasy aminareo tompoko dia tsotra ihany, ny fagnanaovana ny fifidianana ny madiodio mangarahara ikany rehetra. Satria moa ianareo tsy tonga teo amin'ny fahefagna tamin'ny fifidianana filoham-pirenena, fa anareo moa nanonga-panjakana. Ka zay vahoaka malagasy, zay tanora malagasy dia matsapa efa mahita fa ianareo zany andeha animba firenenantsika ty, ary andeha anondrana aregnam-pirenenantsika agny amin'ny firenena ny Vladimir Poutine. Ka zay moa tsy maintsy tsangana, tsy maintsy aneo ny firasan-kine amin'ny fiadivana ny fangalarana aregnam-pirenenanay malagasy. Ka zay moa aty na aty zany andafy efa manao mobilisation, satria efa fantsanay fa ianareo dia angalatra ny aregnam-pirenenanay. Ka zay moa vahoaka madiniky, vahoaka marefo, vahoaka mijaly agnatin'ny fahasahiranana laligny dia tsy agneky velively amin'ny fangalaranareo aregnanay ty. Ka ianareo moa tsara seza am'izao fotoana, ianareo moa miketsiky fa azo million de dollars, fa zay vahoaka madiniky tsy tsapanareo ny fahasahirananay. Ianareo mandeha 4x4, zay mandeha vity, mandeha bus. Zanakanareo mianatra amin'ny école tsara, mianatra amin'ny université tsara, kanefa koa moa andeha simbanareo izay
sekoly izay efa nataony filoha Andry Rajoelina, izay sekoly manara-penitra atsika manahita manerana Madagasikara ny foto-drafitrasa amin'ny resaka fampianarana nataony Andriamatoa Andry Rajoelina. Ka zay vahoaka moa mangataka zavatra tsotra ihany, retour à l'ordre constitutionnel, zay mangataka ny fagnanaovana fifidianana mangarahara ikeny rehetra ary tsy maniliky ny mpanao politika eto Madagasikara. Ka ianareo moa rehefa tsy eno zay ka tsy maintsy hitsangana zay vahoaka malagasy ary tsy maintsy hoavy any Madagasikara ny tegnanay hitarika ny manifestation pasifika, hitarika ny vahoaka malagasy amin'ny tsirariny ataonareo eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka ny tegnako moa miantso ny tanora mitovy amiko, miantso ny olona pirenena jiaby, miantso ny mpiasa-panjakana, mpiasa amin'ny secteur privé mba hijotso andalambe, mba hanao manifestation pasifika, mba hanajanona ny asaratsy ny mafia izay miketriky angala aregnam-pirenenantsika alefa any Russie zany. Ka zay moa ny fiantsoana ataoko amin'ny mpiray-tanindrazana amiko, ka tsy maintsy mandresy moa ny tolona izay ataontsika ty ary ny vahoaka malagasy no manana fahefagna ary ny ametsika ny laminy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka mankasitsika anareo jiaby ny tegnako, misaotra betsika tompoko. Raha misy fagnotaniana mahazo mametsika fagnotaniana moa atsika ao amin'ny commentaire zany, fa vonogno raha lainareo ato amaly fagnotaniana nareo jiaby. Misaotra betsika.